aty ihany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anonako ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahatsapana tsara rehetra ho amintsika mianakavy indray amin'ity sabata ity. Dia andeha ary atomboky ny sabata faharoa do hiaraka hitsangana isika ndao eo hira anankiray izay fonao aminareo eo anamboantsika ny fotoana hikira dia andeha hivavaka isika mitraka izao sabata faharoa izao eo am-pelantanan'ny Tompo.
amin'ny anaran'i Jesosy mba mampifolo rehetra araka izay tiany fanahinao. Haleluya, maneronahitra anao zay Andriamanitra velona. Andriamanitra mpanao zao rehetra zao, mpaharo ny voaritra ao tokotra. Mankalaza raha afaka miaona eto amin'ity sabata faharoa amin'izao volana fahaefatra amin'ny taona Gregoriana izao. Mankalazaina ianao satria ianao no mamelanay hihoatra amin'ny zavatra rehetra, hanampaka ny zavatra rehetra, hanjaka ny zavatra rehetra, fa hiazona anao hampony zavatra rehetra. Tafajoro zay ankehitriny, tafahona eto indray. Ray maso akatoa zay lazainy ny Baiboly zay, hanao lala mahitsy handehanana ny tongotra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko hifanaraka amin'ny sitraponao. Ny noty rehetra ho voaray ny sambatanao amin'ity andro fahafito ity. Ary ho zao toerana zao. Manapitra ray avana nefa tonga eto. Na mbola ny ampandehanana any amonjy amin'izao sabata faharoa izao. Manapitra rehetra mba tafahona aminao ny olona indrindraindrindra. Mba tena isia onto ny fafana miaona ito amin'ity toerana ity ity. Amin'izao sabata izao. Arovony trano ivavahana eto amin'ity toerana ity. Arovony toerana eto. Arovony toerana mangingina rehetra zay mety hanarahany mpanomponao samy hafa. Izao live zao. Na neto Madagasikara, na ny any andafony ndraiky. Dia tena maniry Andriamanitra ray. Isy pomana volamena eto androany. Ilay teny atao amin'ny antony. Ka tsy ho aminay ny sofina ladano. Doka tsy ho aminay ny maso mijery kanefa tsy mahita. Fa Andriamanitra ho sokafanao ny fandrenesana rehetra. Sokafanao ny fahitana rehetra. Dia ka tsy sampandray zay. Fa mbola hafa ny manao sabata amin'ity andro lehibe ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Amen. Amen. Ao mahazo toerana amin'ny anaran'i Jesosy ary. Sabata faharoa anomanantsika namonetsika indrindraindrindra ny préparation fiainako avy ny tanora. Asika amantsakely amin'ny zavatra nyresahako tamin'ny androany tany androndra. Ny zavatra tiako hifampizarana amin'ny tanora eto androany. Zaho manetana foana raha mbola razonareo atao mamerena miaino toritely. Mamerena miaino toritely.
efa mba misy mega kely. Ho azy tena sahirana ny amin'ny mega ny fampivavahana maraina rehetra téléchargeko daholo. Dia afaka omenareo carte fotsiny ako a, afaka omenareo USB ako a, dia atao. Fa tena misy fahasoavana miainy teny aveny. Raha izay faharoa, nareo le sarotra mandray zavatra, rehefa velonareo intelo zavatra treneko hoe, dia azonareo raisina ohatran'ny mihinana fihinako. Hoe ay le ohatrany le tiany mpampianatra tenena amin'iny. Fa tsy hoe tsy azo eto le zavatra teneniko a, dia nongongonina. Fa avy reo zay olona amin'io an'izany torohevitra zany. Mbola tsy misy naneno izany hoe tena matetika ary rehefa le mamerina andeha mba tena mazy hoe wao, tena ile zay le izy mpampianatra. Dia mampirisika amin'ny anaran'i Jesosy lanio amin'ny zava-tsoa, vola omen'ny tompo anareo. Rehefa mba hividy le kay ihany dia renenona ny tompo. Veriko an'izay tena sahirana hoe tsy afaka tena mijery, omeo carte SDA, omeo SPA, toriteny maraina rehetra, filota maraina rehetra, enregistré daholo. Ny hariva manomboka amin'ny volana ambony eo raha sitrapon'ny tompo, mety ho téléchargé koa satria manomboka mijanona eny Antsianaka amin'ilay tsy misy mega. Dia tsy afaka niditra intsony ny hariva, dia mijery zako, dia ho téléchargé koa ny fampianarana hariva, dia mba alefany, dia mba mijerinay izany matara herinandro fotsiny eo am-pandaminana an'izay. Dia avy reno enao, dia reno enona ny zavatra tena keo, dia mantany ho an'izay zavatra tena tsy azo. Zay a famporisihana ataoko zay. Ka mampirisika be mihitsy zany amin'ny anaran'i Jesosy mba hiaino ny toriteny netiko tany Androndra tamin'ny herin'ny androany tsika ty akadikely. Ny toriteny netiko tany akadikely tamin'ny herin'ny androany tany Androndra tamin'ny herin'ny androany dia niainga tamin'ny boky ny Daniela toko faharoa. Niainga tamin'ny boky ny Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa zany mitantara ny nofon'ny mpanjaka ny Babilôna antsoina hoe Nebokadnezara. Dia nalako lohabilana zany tamin'ny herin'ny androany satria anomana an'ity zavatra faharoa ity ako, dia nofonoina ao anatin'ny olona tsy mahay baiboly mieritreritra hoe avy amin'Andriamanitra ny nofon'ny Nebokadnezara. Dia izany nalako tamin'ny herin'ny androany hoe non, diso zany, tsy avy amin'Andriamanitra zany nofo io. I Daniela ny interprété an'ilay nofo no avy amin'Andriamanitra. Fa nofo ny Nebokadnezara tsy avy amin'Andriamanitra. Zay nalako tamin'ny herin'ny androany. Zay tsy mahazo an'izay zany mba mampirisika enoy ilay tamin'ny herin'ny androany, dia enoy intelo. Dia hitanao hoe ay tsy avy amin'Andriamanitra marina ny nofo ny Nebokadnezara, fa nampiomonina foana izy nandritry fotoana maro resana ny Daniela toko faharoa. Ahoana nazahoany Nebokadnezara n'ilay nofy? Nazahoany Nebokadnezara n'ilay nofy dia nieritseritra izy hoy ny Daniela toko faharoa manomboka eo amin'ny 21 eo, nieritseritra izy ny avenira ny fanjakana Babilôniana. Nieritseritra. Dia tsy nahita toro tamin'ny alina bibliquement parlant, rehefa rerakantsika nara-batana nara sentiment nara-tsaina dia nicrée nofy ny arerana. Dia vokatry arerahan-tsaina Nebokadnezara io dia nanofy izy. Dia tsy azony ny dikany nofony. Dia rehefa tsy azony ny dikany nofony, dia namoro ny mpahita rehetra teo amin'ny tanin'ny Babilôna izy handika an'ilay izy. Fa hoy ny mpilaza nofy, hoy ny mpahita atao amin'ny fanjakan'ny Babilôna hoe izany zavatra teneninao zany, dia de toute façon le nofy avy amin'ny arerahan-tsaina, fa tsy nofy avy amin'Andriamanitra, dia tsy misy eto ambonin'ny tany afaka mavaly an'izany tenenin'ny mpanjaka zany, afa-tsy Andriamanitra tsy mitoetra amin'ny nofo. Tamin'izay vanim-potoana izay natsoan'Andriamanitra misy nanorany Daniela, natonga ny Daniela nalala dia tsotra. Daniela sy ny namany telo lahy anisan'ny olona nanampahaizana tao an-tanin'ny Babilôna, ka raha sanatria ho vonoina ny fahita sy ny kely ny Babilôniana, dia anisan'ny ho vonoina koa i Daniela telo. Dia hoy Daniela hoe mifetrandro fa hivavaka amin'Andriamanitra ho, dia misy Andriamanitra ny an-danitra hampafantatra ny fanjaka ny hevitra nofy.
zay zany le tantara raha fitiako tsotra zavatra tiako tsindrina zany androany dia tsotra fa resaky olona foana zavatra rehetra manomboka amina nofy zavatra rehetra manomboka amina nofy ozy ny olona biologista hoe rehefa tsy misy tantely tsony eto ambonin'ny tany dia maty ny tany ny tantely miantoka ny fahaveloman'ny voarehetra ozy ny olona biologista ozy ny olona mampianatra leadership niainga avy amin'ny torotely nataony docteur Turkina tamin'ny taonjato fa 2010 reny rehefa manomboka tsy manofotsony ny olona dia manomboka maty ny maizy azy manomboka maty ny maizy azy ny olona tsy manana nofo ny olona tsy manana ray dia maty ny maha-olona azy ny fivoarantsika rehetra ny fivoarany zanak'olombelona dia manomboka amina ray dikan'izay tsy hoe Andriamanitra Jehova fa tena telopolo andininy 400 Andriamanitra afaka manome anao rêve, afaka manome révélation, afaka manome vision anao Andriamanitra amin'ny Jehova 33:14 fa Daniela toko faharoa ianao afaka mamorona ny rêve ho anao afaka mamorona ny rêve ho anao dia manontany an'Andriamanitra rehefa avy eo inona ny signification'ilay rêve hoy aho zany raha tsy ahita toriany amin'ny alina le olona ohatran'ilay Nebukadnesara mpanjaka raha hiasa saina ihany eo ampandriny lohan'ny atoriana ny tsara indrindra miasa saina amin'ny lohavy fa tsy masiasa saina amin'ny lasa ary Nebukadnesara nampiasa ny saina ka nanomezana Andriamanitra azy révélation dia miavenira ny fanjakany ianao zany raha mba heritreritra ihany raha mba hiasa saina ihany raha mba tsy atory ihany miavenirannao isana saina miavenira ny taranakao isana saina miavenira ny fiangonanao isana saina aza manotany rondo amina zavatra tsy azo ovaina ntsony dia lasa andao tsy hitatory hanorona zavatra mahafinaritra amin'ny lohavy ny ray vaveloko tsy dia fanao loatra ny angataka amin'Andriamanitra hanofo ohatr'izao rehefa tonga fotsiny fotoana ka Andriamanitra manay fanapahan-kevitra hoe hampanofy anao izy araka ny Jehova 33:14 dia mampanofy anao izy fa ianao afaka miprovoke nofy amin'ny alalan'ny fieritreretana amin'ny alalan'ny fieritreretana amin'ny alalan'ny imagination amin'ny alalan'ny vision amin'ny alalan'ny saratsaina afaka mamono ny nofy tianao atongavana eo amin'ny fiainana tany tsy araka ny tena ohatr'izao tsy azoko amintsika hoa Jesosy ny tena ohatr'izao hoe araka ny fanoharana ataonareo no anoharana anareo fa tsika ny problèmatsika rehefa manao ohatra tsy sa manao ohatra goavantsika tsy sa manao ohatra goavantsika tamin'ilay androany naka ohatra tany androtra hoe manao ohatra hoe midira ao anatin'ny sampana midira ao anatin'ny sampana ataoko ohatra hoe satria le ny sampana reny afaka mandray fanapahan-kevitra nalaiko ohatra ny fikambanam-behivavy hoe fikambanam-behivavy amray fanapahan-kevitra hoe amin'ny miliary isam-bolana ny mpampianatra dia aho a misy olona tsy resy lahatra n'izany mihitsy dia nefa le miliary tsy mbola eo fa mbola hoentina mbaraka eo ianao manaiky hoe manahoana ny toe-tsaina maha-kristianina anao rehefa ny zavatra tsy maharesy lahatra anao ny eken'ny besy maro kanefa ny hoetondram-bavaka hitanao zay ny amiliary zany ozon'ny olona hoe manao fandraisana ary marina heritona vovony raha anao ohatra ihany asamitsy tanteraka le izy
satria za afaka manao ohatra koa fikambanam-behivavy amin'ny anahy fa etsy isam-bolana za konga mino zany eo tanteraka ao mitakotrizatra ao anao makafoka mihitsy samy tsotateraka zany na neto ao hoe ny fikambanam-behivavy amin'ny raha etsy ana isam-bolana sy aminany hoe fikambanam-behivavy amin'ny aniliarana isam-bolana tsy aloha ve manovoko ava samy tsotateraka tsy aloha ve manao ohatra goavana samy tsotateraka azonareo mentrakany andao amaritra zavatra goavana amin'ny hoavitsika dia rehefa samy tsotateraka ihany andao anrevorevy andao anonofy andao anately fa hiakatra tahaka ny voromahery tokoa tsika rehetra amin'ny fotoana andro rehefa tsy tanteraka zany tsy aloha hoe maminany miakatra oatra ny voromahery zay maminany ovoko profantako ny poulet de chair samy tsotateraka ihany manalelatra ny tanjonety andao aminany goavana jesosy ny teny arak'le ohatra ataonareo no dia maninontsika rehefa manao ohatra ary ndraindray ary tanora ndraindray rehefa miresaka eny tsy miteny tanora amroivay fa miteny tanora ny akabera satria teny hoe tanora zao tontolo zao satria indraindray tsika ikompony ao anatin'ireny dia rehefa manao ohatra dia ohatra tsy mahay manao ohatra raha tsy ohatra vetaveta ohatra visio tsy mahay manao ohatra fa tokony fantatrao fa arak'izay abeany ao am-po no itenena ny vavy ka na io ohatra ataonao no ivazivazy ataonao io mody manao vazivazy fotsiny anao fa any am-ponao io any am-ponao io dia androany ny menaran'i Jesosy andao hovainany ao andao hovainany ao tsotra kely mamorona fanantenana ary mahafinaritra mamorona fanantenana raha hoe te hahita fianarana be anao hoe te hianatra any amin'ny Berde te hianatra any amin'ny PTD te hianatra any amin'ny collège de France za miakina amina olona farafaratsa za miakina amin'ny moyen financière ny ray aman-drenao ianao raha te hianatra any an-dafy miakina amina zavatra be dia be zany mety miakina amina bourse zany miakina amina situation économique eto zany miakina amin'ny partenaire anao zany fa ny manatena tsy miakina amin'izan'izy manatena miakina aminao ihany ao miakina aminao ihany ny fanantenana ka miakina aminao ihany ny fanantenana dia andao le olona mba hianatra anateny zavatra goavana tamin'ny toko vazaha tafiditra amin'io asa zay resy lahatra tsara mihitsy hoe hitakozany destination satria mantsy amin'ny toko hoe raha pitso ravaka mihitsy raha pitso ravaka mipitso tsy maintsy hisy antinao tsy maintsy misy olaky tsy maintsy misy hotely na ity tsy miasa sabaty fotsiny konsodiama miasa sabaty maniry ny alany tsy miasa sabaty tsy maintsy misy olaky ao raha pitso ravaka mipitso dia engany ao ahy le telina hoe tafahoana amin'ny destin fa mitadidinao fa tsy le lago omen'ny olona ao anatin'ny viadiny valo isanandro zamy antsy antoky fa mina vanim-potoana zay nataonao ambonindrindra hoe tafahoana amin'ny destin koa fa tsy le anyany tsy le lagilagy tsy le fanesoana omen'ny olona mandritra ny adiny valo dia afaka tonga chef de garage ianao rahaitsy dia nanao amainina moa toky tamin'izay dia ozy hoe faratenao am-ponao zay amainy zay afaka arotely anao mila mianatra zavatra vaovao tenao am-ponao le amainina dia mila mianatra zavatra vaovao ianao afaka arotolo satria rehefa chef ianao iresaka amin'ny vazaha ao a le tena vazaha io a fa tsy hoe adiny samy vazaha zany ty mena tadiditoko zay conseil zay ary amin'izao a mora kely ny mianatra satria efa foana fanjakana malagasy ny Facebook dia tsy maintsy manao internet ny olona rehetra dia misy koroany linina bebebe ao dia mandritry ny mbolana ianao manome ka ary mbola misy olona tsy maintsy zany dia afaka itenesaky zay fa fianarana teny frantsay na teny anglisy mamay-poa
dia nanaovana ekoty eny io dia rehefa mahay manonona eo ianao mandritra ny volana dia lasa indray manao koty soary maka congé afaka ray volana dia maka defa maka da afaka dia mampapotoana miasa misaoty amay ianao chef de garage mandeha frantsay tsara mbola afaka misipiko foloany tele koa raha ilaina afaka miavisa azy any Canada raha ilaina afaka miavisa azy any Maurice raha ilaina fa raha mainina fotsiny teny aminao hoe tafahoana amin'ny destin koa kanefa ianao tsy miazina za afaka ohatr'izany dia tsisy dikany amay atao andrevy zavatra miabo ary ny tsara indrindra raha andrevy zavatra miabo dia amboam-potoana ny fahatambarana dia anatsianaka ny ampatsiahy 17 taona Josefa nentina tany Egypta 17 taona ohatry tany atsianaka hoe fa 17 taona aloha Josefa nentina tany Egypta fa mbola zaza ny filazana soratra masilasy ao fa tsy hoe fa mbola zaza fa fantatrareo natonga ny Josefa nalefa tany Egypta noho ny raiva no nofo natonga azy nalefa tany Egypta dia niasa daholo ny tontolo rehetra nanomboka tamin'ny ralany nanomboka tamin'ny Ismaelita nanomboka tamin'ny vadiny patron niasa daholo hiblokena ny raivon'i Josefa tamin'izy mbola jeune hitanao le fanantenana atao anatin'i Josefa hoe tsy nandaingy mikitana sy volana ary masambony akoaka atao ny lokeny ka na izy anakana an'izany rehetra ny rahalahy ny dadako noho ny alahelo ny Ismaelita noho ny herin'ny vola ny patron noho ny mamasosy zany bloke tsy atongavany kitana iakoaka eo alohan'i Josefa tao hitanao tsy afaka sakanana ny sandratan'i Josefa tany amin'ny tany Egypta satria personnel ny raiva raha miakina tamin'ny olona le raiva dia afaka ny sakanana fa raha tsy miakina amin'ny olona ny raiva fa miakina aminao dia ianao ihany no manatanteraka an'le raivinao na tsy anatanteraka an'le raiva ianao ihany hitanao be dia be no occasion tentation ny fakapana ny blocage teo anoloan'i Josefa tsy anatanterana ny raiva fa ny zavatra goavana indrindra tena afaka ny bloke ny raivan'i Josefa raha tsy ninony herinofony izy dia le vadiny patron no miteny hoe tsisy afa-tsika selahatra tsisy afa-tsika selahatra koza ny vadiny patron sa mba teriteraka mety isy ozy la Egyptianina va andevy Josefa asa raha fantatrao ny zava-misy hoe raha mahay vandoa Josefa raha mahay vandoa Josefa ka nyteny hoe sady afaka amin'ny fanandevozana avy zany ny tsy misy mahita mba miaraka mivadiny paty za miteny aminao tsy tanteraka ny mofo tsy tanteraka ny mofo ary niatsaia fa mivoky eo am-polana misy ten'Andriamanitra miteny ny tsy azahoany le lasomby ny tsy azahoany le lasomby mofo dia noho ny vadiny pata ohatrany oza mivoky eo am-polana hoe noho ny vehivavy fantary Josefa hoe raha manaky amin'ity vadiny patron ty dia misy fahafana androany fa le fahafana iainako androany manakana ny fahatongavany kitana iankoaka eto anoko naturel ny fiainam-pitiavana naturel ny fiainam-pitiavana maly alina teo aby dia misy an'le adimikeo le page
Fa misy vehivavy mandeha amin'ny pazy ny teny mba atao anonimo mazafady. Za teraka tamin'ny talata, ozy ilay vehivavy. Teraka tamin'ny talata. Ny vadiko nendrikendriany tao ampiasana hoe nangalatra. Dia gadrany tamin'ora zao. Dia mba novaka iso hoe sarangasi. Eo le samy le telefona, Tecno XP reny, mba avidio ty fa amidiko 325 000. Fa tia ny zavatra valeur tamiko, fa za vao teraka tamin'ny talata tsisy sangoretina. Alina zany. Asa raha fantatrao ny zavatra tsy aposina eo amin'ity tany ity. Izy moa no miteny hoe nendrikendriana nangalatra ny fadiny. Fa zany tsisy mahalala zany. Fa ampy matoa tsy afenina ny numéroany. Ao satria eo le numéro, eo le telefona. Dia réel aloha zany dia tsisy ho an'ilay zaza vao teraka tamin'ny talata. Zay no réel. Fa ny tsinoko hoe nendrikendriana. Zay zany tsinoko 100% hoe nendrikendriana tokoa ve dia vatiny dia hikatra. Iny zany tsy haiko ny fahamarinana iny. Fa ny marina tsisy hoanina le fana vao miteraka tamin'ny talata. Asa raha fantatrareo ny surprise ateraky ty tany ty. Raha levay fotsiny zao i vehivavy ao. Raha levay fotsiny i vehivavy ao. Mety nikatra ny vadiny. Fa ny revay mampianatra hoe mesana anabaka. Ao zany fampianana ny revay. Na inona kenen'le laminao mesay ianao. Fa na ifandraisana fanasan'ny tompo anaovanao participason io a, ilany vaniny io. Hoe nahoana ianao no manao betsaka fa tsy zany hoe ny lohanao. Fa raha miasa ianao. Manam-pahefana ny tianao atao ianao. Mampalahelo le gadra, any aponja zany le lehilahy no ahity ny mahafantatra hoe fivolana zanako raha ohatrany sarobidy hoe eritaona latsaka ty moa mianiko sarobidy ny tany Allemagne. Raha ohatrany sarobidy a dia mba afaka manao WhatsApp. Dia mba fantatry mianiko ihany sarobidy hoe papa, ty papa, fantatry mianiko. Fa izasoka zao afaka manao WhatsApp ihany tany moa. Io téléphone amidy 325 000 ariary. Raha isy vidy. Ianao mieritreritra hoe amin'ny fivolana, amin'ny ty vao mifana tamin'ny talata. Karaha revay fotsiny ilay vehivavy io, alohany nametrahana zaza. Alohany nametrahana zaza. Iteraka. Dia nisy congé de maternité. Dia afaka anany ray vola ihany. Dia surprise nisy zany dia zao hoe tsy eo fotsiny le vavy, le tokony hanao rano mafana, le tokony mba tenena le zaza fa mitomamy be, mba zay fotsiny surprise. Fa farafaratsiny ny tena afaka mifana, mety afaka naka-piasa, fa satria ny olombelona mandainga amin'ny hoavy. Dia rehefa tonga le lehilahy amin'ny jotain dia miteny hoe veliko fony ianao, dia lasa manaikitsika hoe velo ny fonao. Fa ianao tsy miteny tsy mahalala hoe raha lasa nabavy malala, tsy ampoizinao mihitsy ake hoe ianao mijoro amin'ny fahamarinanao tamin'ny Josefa ndray mikatra. Gaza voalahatry ny fiainanao. Karaha le lehilahy miteny hoe andao tsika hivady, andao hitera, ianao tsy niasa. Mikava le lehilahy, sa tsy hiteny maty. Sa tsy hiteny accident tapoka. Samy misy daholo eto amin'ity fiainana ity. Manahoana no avinao. Zay teny alohan'ny eritseretana hoe za ohatrany mba tiako mihitsy mba manana olona tena mba le nofonofotra ondana eo amin'ny tratrany. Miankina amin'ny olona ny fahasambaranao raha zany ny ataonao. Raha zany ny ataonao miankina amin'ny olona ny fahasambaranao. Fa miarako ny fahasambaranao tiako miankina aminao Alianse Jesosy. Ka na eo le nofonofotra na tsy eo, ianao afaka sambatra. Dia alohan'ny andrevenao hoe tahaky ny ahoana ny lehilahy mety amiko. Alohan'ny andrevenao hoe tahaky ny ahoana ny vehivavy mety aminao. Andao andrevy aloha olona tianao tonga tahaky ny ahoana ianao. Andao andrevy. Tany akatikely any. Tany androndra tamin'ny Androany manontany olona anankitelo samihafa. Hoe raha omenao ohatrinona isan'andro nareo dia mba miaina.
azonao rehetra ny tenikasy mba miaina olona anankitelo ny antalelo dia natao teo ny pourcentage dia mila 75 000 francs isan'andro ny famille anankiray dia mba miaina izy 75 000 francs isan'andro dia mba miaina izy raha 75 000 francs isan'andro fois 30 1, 2, 3, 3 fois 5, 15. Ay atrika mbola misaotra ray a. Ay mo ty 30. 3 fois 5, 15. 3 fois 7, 21. 200. Hein? 225. À francs. 2 250 000 lariats à francs. Francs. Io zany ray olona tsisy hofatrano io a. Tsisy hofatrano io. Io mbola tsy misy fanomezana ho an'ny mpampianatra io a, fa rehefa manome amin'ny mpampianatra io dia anao manao mailina fotsiny mitaonao. Ao a, tsy mahazo marary ianao. Ao, tsy mahazo hoe ho any an-tsaina ka ny ray dia kona sy mpampianatra ka jetrade mba miantoka frenao tsy afaka manao an'izany fa mitonam-bavaka fotsiny. Raha io ny karamanao. 2 250 000 francs malagasy. Dia raha kady tsara fa raha ray fanapaha-kevitra hivadina aloha androany. Ka i 400 000 ohatrany na zao raha ariary. 450 io. Tena efa mikaramba be anao raha vao manomboka miasa ny 450 000 ariary. Efa mikaramba be zany raha vao manomboka miasa ny 450 000 ariary. Ka mahita asa zany raha mise. Dia hivadina reo androany. Dia aveo. Tsy mahazo mararina reo. Tsy mahazo manao adidy any amin'ny avany lahy sy avany vavy. Fa voakanareo io dia tsy miaina ara-dalàna. Ary io a ny mahamarina io volana malagasy hoe miteraha mba hita io. Tsy le zaza mafatifaty ny tena ahitana an'io. Fa rehefa izy le tsetsiny, rehefa izy le mivoaka taimaso be eto, rehefa izy le mitomany foana dia tsy hainao kibo sa aty sa feso sa folaka sa dia ino ny tena lalàna hoe miterama ito. Fa izy ndray rehefa salama ino rehefa salama izy. Fa rehefa le mamoaka taimaso eto izy, tsetsiny izy, makididy izy mitomany izy, teramba io. Ka raha ity fidiram-bolanareo mivady satria tsy miatso na vehivavy ao izy le lehilahy hoe vitako anao. Dia voatery miantso mpampianatra ianao na tsy mino reo veto ambavaka an'izany. Fa raha mianana moyeny ohatrany ianareo mivady dia tonga dia naray fanapaha-kevitra nareo hoe andao mba ho any amin'ny pédiatra. Hitanareo, misy vanim-potoana io finoan'ny olona an'Andriamanitra manasitrana io tsy vokatry ny finoana, fa vokatry ny fanontany. Tena amin'ny anarany sasany tena anao zany ka. Ao mandrindro telopolo-taona ny tonga fiangonana. Fa ny olona nanatona anao io tsy hoe mino izy. Fa talaka izy. Mahandro. Ary tadio ireo olona. Tadio ireo olona. Tenin'Andriamanitra lefoko tany an-tsanak'ireo. Hitanareo filazany tsara ny Jaona toko faha 11. Lioka 11. Filazany tsara ny Lioka toko faha 11. Tsy miteny zany izay tany tsanaka. Ay santatray amony zany a. Dia kônina tsy ao. Tsy miteny zany izay ndraraka. Tsy miteny zany santatra. Ao hoe mba ampony hoe baibolinareo. Sendra misy diahatry moloka koa ny telefônina. Sendra misy ny trisy na tsy eto any patrisy. Ao hoe mba nitaniko tokoa nareo. Rehefa nakany an-danitra ilay manitra. Ao a? Izy ny anaran'ilay manitra? Ok. Dia nakany amin'ny elo ilay mpanakarena. Izy moa ny anaran'ilay mpanakarena? Mpanakarena.
Mahina dia namahitany izy dia ohatrany izy mantsany Abrahama hoe mba alefa soaty Lazarosy mpampitinao mba hanatsoboka na dia ny tanany aky aminy fa mijaly aky tadidinareo va navaly Abrahama zany efa miaisisika izy zay efa faharoa zay efa fadimy zay zay ndray efa fadimy zay tsy ady tsisy azay tsisy azay ny atsanga efa fanazavany revay zay fa tsisy azay na tsanga fahatelo zay faharoa de teneny voalohany hoe fa maninona tsy azo atao zany ary fa maninona tsy azo atao zany hoe satria maninona tsy afaka makany mety mianjery ka tonga tany ve le ino izy ty le nyray tamire ve tsy afaka miverina kosa ary voaporofo tamin'ny Samoela le zany afaka miverina ary hitan'le fahita mihitsy avy any amin'ny antsana makadiry Samoela miaka le navany Abrahama efa fanazavany zay fa enina indray zay efa fanazavany ndrevay zay fa enina tsisy faraisavely lasa momaty zany tsy diso daholo sy efa mijaly Alleluia zay zao aibisy zay aiprime satria zay ohatrohatry zay mihitsy le izy fa tsy tena zay tena ke aiprime zay kenao zany zao nahita le kaikaiky marina teo ao voatotoy anao ve zay voatotoy anao le nataony Lazara le nataony Lazara tenany Abrahama na tamin'le mpanan-karena hoe ianao zany efa mifaly tsy maninona aiprime ao zay fa i Lazara naninona teny ambony tany zay ndray zao fahafito ndray zao zay nampalahelo zay naninony Lazara teny an-tany zay zao fahavalo zay zao 144 000 zany ray mbola tamin'izy teto za fa efa any an-danitra le zao ao anatin'le fanoarany zay ekeko any hoe ianao efa nifaritany fa Lazara zany naninona naninona Lazara tany Alleluia efa ay moyen millimètre ao hoe mavekeo sokatra masina hoe haiza nakanareo azabo zany ao azy le hoe le tenin'ny Abrahama ny an-tany an-danitra io anatin'le fanoarana hoe naninona Lazara teny ambony tany zay leilay dao azy zay tanareo azy io azonao zany le maimprime an'le anao Alleluia ao zay zany le ilaiko teneninareo doma zany navonloka tamin'izy anankiroa mihitsy imprime teo ny azy any dia moyen 5 cm naniny Lazarosy tamin'izy mbola velona Zava-dratsy na zava-dratsy izy tamin'izy mbola velona teneno amin'izay inona le zava-dratsy ny aty any Lazara tamin'izy mbola velona fantsana point c'est tout raha le lafiny alika ny ferony satria izy tsy manana trano raha mitsaiko any latsaka teo amin'ny latabatra ny tompony satria tsy manana trano na tiany Lazara zay fa tonga ny fanoarana io mpanan-karena sy mantso tadio ny lanitra rehefa mahitanao miainao anaty fantsana dia miainao anaty zava-dratsy ianao ao i Abrahama no teny an'izany fa tsy zany ny fantsana tompoko dia zava-dratsy Luka 16 no tena zay ny anavavitona ao fa sena zay ndray no foronona ny amin'olona any le zava-dratsy ny fantsana sy mpampianatra tsy zany no teny an'izany
Luka toko fahenina be folo andino fa itsaiko moa miteny an'izany ny fahantsana dia zava-dratsy. Fa tika mitrehitra rehefa zava-dratsy dia na olona mahantra mihitsy, na olona mahantra mihitsy manatona an Jesosy, manatona an Jesosy. Ko olona efa taranaka mpianatra ikareo, ko mbola anatona an Jesosy inona ihany. Ny tokony tadiavin'ireo mamelona ny raiviny aloha, mamelona ny fanantenany aloha. Raha misy olona eto mitady sakaiza ny fahantrana, dia izany teny aminao, ny fahantrana tompoko zava-dratsy. Ave afaka misy fieritsika, fa raha tsy mahantra io lehilahy io, tsy lehilahy fanelika izany ny fiera. Lehilahy fosy paragraphe io raha nanao moyenne. Azo fenioana tena. Raha mitsipona teo amin'ny latabatry le lehilahy io, satria mahantra izy ka nanohaniny aza tsisy. Asaino atonga ny Davida ny teny hoe efa antitra tanora ankehitriny. Tampoka ihany ny faly amin'izany. Fa mbola tsy zanaky ny marina satria zava-dratsy le olo zany mangataka aminy zany. Zava-dratsy zany afoy zany. Androany velomin'ny raivinao. Velomin'ny raivinao androany. Velomin'ny fanantenanao. Aza pitehina amina lehilahy, aza pitehina amina vehivavy ny raivinao. Rehefa mbola 7 ambin'ny folo taona ianao. Rehefa mbola 8 ambin'ny folo taona ianao. Aza pitehina amina lehilahy, aza pitehina amina vehivavy. Ary fantatrao tsara. Ary fantatrao tsara. Be dia be ny olona makany amin'ny piscine dia be voka. Aza dio zay a. Hoe tsasany azy tao nakany amin'ny piscine dia be voka. Dia misy olona manao adala fotsiny anatin'ny piscine. Midika ny say be dia be ny olona mifanoronoroka teo tompoko fa lasa be voka. Indrindra tany amin'ny mangengena no mifanoronoroka. Dia ianao iny fa be voka ianao. Na tianao na tsy tianao. Gâché l'avenir. Gâché l'avenir. Satsy miteny hoe tsisy avenir ianao, satsy miteny an'izany. Rehefa mipofona tamin'ny olona be dia be, hoe tsy mibloke ny aveniranao ny zaza misy, fa tsy mitovitovy ny miatrika fiainana. Ao anatin'ny safidy hoe teraka amin'izay a. Sy hoe miatrika safidy, miatrika fiainana hoe voatery galère kokoa. Galère kokoa zany. Jerevinareo miteny zavatra fotsiny a. Ianona ihany no omeko an'ilay sosokevitra moa fa mizara fahasoavana ho an'ny olona rehetra. Otriny eo a ny dépense isan'andro moa. Isam-bolana zany, rehefa kambana ilay isan'andro dia 450 000 ariary ilay dépense. Zany zany mampisika tsara. Raha nambady ianao ka raha tsy mikarama ohatran'io avy nareo mivady fa raha kely aza manambady anao. Na mivady fa mbola miteraka. Dia amin'izay ny zanakareo mba tsy miaina zava-dratsy. Ianany aho ny tianao ingénieur de son. Iasa ny herin'ny amainina anareo, aza aloha dia tsy sananao amainina satria za réaliste. Za tsy fandrevy. Za raha mpandrevy dia ho anafa tsy ho an'ny olona. Ka ny zanako fa olona koa eo. Dia manana destin izy fa tsy voatery destin. Ao a, dia za réaliste dia manao hevitra koa. Izy aloha c'est réel. Ny olona afaka manao ingénieur de son zany, mampianatra io. Mampianatra io, ny olona afaka manao ingénieur de son zany a, tsy maintsy maka licence en informatique aloha. Manay 3 zany. Ao, izay vao mianatra eny amin'ny école privée. Fanjakana aloha hatreto mbola tsy misy ingénieur de son. Tsisy. Dia maka manao informatique zany anao na CNT maty, na Fianaratsoa, na Ankatso. Dia mahazo 3 ianao, dia lasa ianao makao amin'ny
na SEM na USP na izako na ESPM presque privé zany mamoaka insinuation raha eto Madagasikara. Tia le olana zay le teneniko aminareo le réaliste dia mamia le solution rehefa be zany hoe aleo zanakareo tsy mena zava-dratsy na dia zatra zava-dratsy aminareo. Tenenkely akaikinao ny fahantrana dia zava-dratsy. Tary izy fateneny Luka 16:25 no miteny an'izay. Mba tsy hainy endrikendriana an'any ray mantsy hoe fiangonana mpanankarena moko. Ao mba tsy zany ray no endrikendriana any. Ao fa ty fiangonany manitra isandatra. Fiangonany mpanankarena zany tena. Dia le olana zany dia zao. Rehefa makabaka any ana série menaka tsara eo zany aloha problème voalohany kely zany fa tsy voarana fa za réaliste tsy afaka manao informatika zany aloha sériel ao satria olona mathématicienne ny afaka manao informatika. Azonareo le olana ray dia afaka ataonareo amaina iny aloha nova nytoko fagakamy izy nareo aromileko za ndray tsy atoky. Olana ray zay. Olana faharoa afaka hoe misakra zany dia mianatra eny amin'ny privé na informatika ihany. Fa zany andeha ino ny olona manam-bola man tsy voatery manam-paiza. Azadino zay ny olona manam-bola tsy voatery manam-paiza. Ka na manana moyen andoavana écolazy any amin'ny privé renao le capacité anao mihitsy tsy capacité ana olona manao informatique satria tsy scientifique ianao. Dia voro ohatrany olona nanao informatika tany amin'ny privé sady lany vola no afapo nefa ilainy ny vita. Ao sosikevitra zany teneko anazy hoe raha tena zany ny ao an-tsainao ny any sosikevitra zao miverena makabaka dia série scientifique any. No valo ambin'ny folo taona ka misy olona telo amby roapolo taona vao afakabaka ohatrany tsy fahotany zany. Na tena zay ny ao an-tsaina. Sosikevitra voalohany. Sosikevitra faharoa fiteny tanora rehetra. Satria fa valo ambin'ny folo taona izy faratelo amby roapolo taona ianao dia tsy mety aminao ty sosikevitra. Ao ozy aho hoe satria sériel. Ao amiko zany raha sériel midororoa afaka miasa amin'ny col sériel manana baka. Ao satria amiko zany sériel zany linguiste zany. Ao dia amiko zany mora kely hoe andeha hianatra aminao mandritra 6 mois dia miasa amin'ny col germanophone. Andeha hianatra espagnol 6 mois miasa amin'ny col spanish. Andeha hianatra français moa tsy mila ianarana iny. Andeha hanao anglais community TI dia catrational dia miasa amin'ny col dia anglophone. Reno ma tsy mba rara ny adversaire amin'ireny zay fotsiny mahatonga anao teny an'izay. Fa na ho any amin'ny arian'ny étude renao amin'ny arianna tonga dia misy établissement ngota be ohatran'ny school orange tonga dia mampianatra anao fotsiny izy ao amin'ny arianna. Ny arianna zao efa tsy eretsony fa efa etsy ampololaina etsy rehefa nambojanahara ny arianna. Dia ao zany misy fianarana manao koa dia miasa aminy ianao arian'ny étude renana. Dia tsara le torohevitra zany andehananao any amin'le raivinao no teneniko tompoko. Ny any amin'ny kola amin'ny akapobe. Amin'ny akapobe any io ny base 450 000 ariary. Dia zareo be fikafika zareo raha tratra ny projet raha dia mahazo prime sasisa. Satria rehefa nisy mpiasany arianna le toany arianna miasa nakany an-dafy. Satria mahibe le zaza. Dia international moa miboatiny arianna dia ny arianna miantoka azy hoe aloha ianao alefa ry fa espèce rano. Ao ho an'ny olona kamy mianatra ty zany tena foana mianatra tsy very mandeha zany na hanao col azy ianao. Satria vokatizy hita amin'ny patron hoe compétent be dia netohana anakany France. Dia za sona tefa manana nationalité za zao. Col zany dia page zany. Tsika teo any an-dafy io ka hoe mahantsy mama dia tsy lasa any dia mitomany. Non, ny raivinao tokony tsy miakina amin'ny fantrano mamanao fa miakina aminao ny raivinao.
dia ohatr'izao zany miasany amin'ny compte io base 450 000 ariary. Ianao mbola eo dada, mbola eo mamy, mbola eo namana avy any an-dafy manome euro rehefa tsy misy. Fiotranareo hitanitako miresaka io a, zany moa tsy halala io ery diaza nyresahany zany, ery priza nyresahany zany, dia tonga ny euro dia manampinampy eo. Dia tamin'izao raha mbola tsy manao telefona dia tonga dia miteny fotsiny tia hoe isy vola omeko tonton dia mbo omena mijeto ohatra. Tsisy tiako, pasoara fotsiny. May dia fotsiny amin'ilay 300 000 kely eo. May dia misy namana zany aho afaka manampy anao. Dia karamany amin'ny zone any amin'ny oui any amin'ny zone. Zone France koa mantsy mikolle. Fa tsy hoe mandrava zone France dia manjaitra foana ny ao an-tsaina. Fa call center koa zone amin'ny ankapobeny. 450 000 ariary eo ny base, 350 000 ariary eo ny base any amin'ny zone, any amin'ny col. Fa ianao zany rehefa compétent, mahay, mahatratra projet, dia misy karazana élément be dia be. Primé, promotion goûter dia ianao koa matanjaka dia mandeha tongotra ny crossbe dia transporteur dia rehefa tonga ny farany volana mandray manodidina 700 000 ariary eo anao raha kely indrindra. Raha kely indrindra satria averiko be dia be olona miasa amin'ny col mahazo 2 millions d'ariary ao anatin'ny ray volana, mahazo 1 million 800 000 ariary ao anatin'ny ray volana. Rehefa mety ny atao, rehefa tsy mety moa ny atao sy mpanoazo any. Oui, be dia be zany. Dia ny avy fanaovana sipasipa io anisan'ny manapaka ny raivinao io. Satria ny favo be voko vehivavy io, lehilahy moa tsy mety be voko. Satria miteny ao mantsy na be voko le raha io. Dia miovy projet anao io ka. Miovy projet anao dia potika ny raivinao. Dia tady tsara fa tsisy namotika ny raivinao fa ianao ihany. Hoy zany mantsy any ao hoe raha tena zany ny projet anao, anakoroa zany na miverina anakabaky dia manao se dia konkorom-panjakana na mesavy hatrany amin'izao 20 taona izao. Dia za zany any tsy tonga dia mikendry an'ity 700 000 ariary ty ianao fa na le 600 000 ariary nikendrenao afaka iam-bolana. Afaka iam-bolana fito taona any any. 24. Teraka tsara zany falambefolo sy tapa fa mbola falambefolo foana afaka iam-bolana. Zany hoe mianatra zany androany ohatra mianatra anglais cours, raha mianatra français ao miarianina étude dia manomboka miasa afaka iam-bolana. Vola valambefolo taona izy, tsy adiko tsara zay. Ao valambefolo taona zany any ana manomboka mikarama 600 000 ariary isam-bolana. Inona ny dépense? Karanao zany izy mbola tsy mandeha voly zany. Mbola eo dada, mbola eo dada, satria le ao an-tsaina mantsy hoe mandeha miasa. Zay le ao an-tsaina io fa manino mianatra le ao an-tsaina eo dada. Inona dépense? Zay mila teneko aminareo, zéro dépense. Satria tsy hoe voatery miasa fa mianatra miasa. Sans miasa zéro dépense. Io 600 000 ariary any io zany maka izy isam-bolana. Makany amin'ny caisse d'épargne io. Le épargne zany io tiako tsindriana io. Makany amin'ny épargne io. Tonga dia compte bloqué io mandritra ny roa taona ohatra. Firy taona izy afaka roa taona? Peraka tsara zany tsy antitra be zany. Be dia be ny olona 20 taona mbola tsy nahazo baka. Ao 600 000 ariary zany karamany isam-bolana mandritra ny roa taona tonga dia épargne. Afaka roa taona izy zany tapa-kevitra hoe hijanona koa fa hanao asa satria efa hitako tato amin'ny tinina tsy hoe domaine professionnel. Manao tinina izy afaka roa taona. Rehefa manao tinina afaka roa taona any raha misy olona manatsofona ao ka iaingy zay lazay ny fanampy fiangonana izy. Fa ty fiainan'ity tsy sarotra zany fa ny akamotsika masarotra an'ity fiainan'ity.
afaka roa taona zany any ana 20 taona izy mahazo ohatriny izy teo ohatriny 14 400 ariary ohatriny zany raha franc malagasy 14 400 ariary io zany azo mandritry ny 2 taona mandrevirevy zany teneko zany réaliste zany teneko zany zavatra réel zany azo atao tsara zany madiso an'io raha iaina be revy nanambatotapoka na inasipa manjatany zay ihany ny madiso an'io tsy ampafirin' zay mandray karanako mega iPhone ka rehefa manao an'io a toa dia avadika fozaorana anao ny telefony tonga de compte bloqué io ao fo maraina mitondra va ave fa satria tsy mbola asa ny ao an-tsaina fa mianatra manana 14 millions ianao ariary teneniko iary io mbola farafakely io satria mbola misy 13e mois io ka raha tsy olo-baozina anao que les moyens nano azonao afaka 800 000 ariary io ao efa manana 70 millions ianao franc malagasy inona ny vitan'izany ary 20 taona ianao ianatra tanamizay manao concorrent ny SPM ampeko alaziny SPM io ampeko alaziny SPM io ndana makay teo andeha ho any andafy tonga ny Canada io ndana tsonontsolo sarotra ve re olona manakateraka ray fa raha izao mijerevana hoe raha mba zanaky ravalmanana zao zany dia mila vaniny amin'ny ray aman-dreny tsy manana moyen tsika mila vaniny amin'ny ray aman-dreny tsy manana moyen tsika fa rehefa ianao no mipetraka hoe izao ny tanjoko tous les moyens possibles areo ary io mbola afaka ampiana ohatr' zao io mbola afaka ampiana ohatr' zao io teneko tamin'ny danay rehefa tena vonina iaro a hitanareo le ankizy any amin'ny zoniny reny tia mitsakotsako dia anao no mitondra goûté tia mantsanontany tamy tinananao izy tsy miasa any amin'ny boaty ngodapeo fa izy mitondra an'le mifo amin'ny ray sasany maray dia ny tamiko mizy hoe tsy vitako tsony le mifo tamin'ny ray sasany teo fa mifo amin'ny ray sasany maray dia manomana mofomofo goûté kely eo dia mahazo manodidina ny ray aly isan'andro inao zany no misaky raha hoe andeha metiko ny goûté an'le mpiara-miasa fo amin'ny ray sasany ary norevay efa ampianarina foana hoe matory amsivy mifo amin'ny ray zany tokony tsy fahoriana zany dia amidy any fotsiny le takosy kely zay vita eo ray aly isan'andro ny tombo narindra vakotaona nanaovany an'izay nakay zany karamana zany bloqué fa le ray aly isan'andro fotsiny papa raha tsy mila vaniny ampianarike fa le tompony azo amin'ilay izy fotsiny ianao tsisy frais tsisy niny la dia hiasa ihany ianao dia hoentinao fotsiny ny kakapisonse ny takosony dia mbola afaka mitombo io satria nareo tanora manoratra aminareo zatonga satria manino mahery nareo fa raha ibebe taona anao an'izany a tonga dia tsy ampikalsona na hoe tontolahy tonga ny metina mavaka foana mamidekal fa raha nareo 20 taona reo olona manao an'izany raha nareo 7 taona manao an'izany na nareo 20 taona manao an'izany tena amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta miteny aminareo tsisy antony tokony hampandivanareo zanakareo fanojana tsisy zay raha mahantra zany akay zay kely olona be dito mandarinina mivabotena aika mitsy antra ny zanakay fa nareo androany mba tsy be dito mandarinina ny gotenareo afaka baka 20 taona nareo afaka baka 7 taona nareo avereny anao nytetetenenao zany tsy mba possible ny papena ary ho an'ny olona tsy linguiste ho an'ny olona tsy linguiste zany hoe scientifique ianao na mpanao conférence atao amin'ny université nanasika tany jama tamin'ny nanao conférence atao amin'ny université a dia zao ny teneniko tamin'ny mpianatry ny université
mandritra ty période de France ty dana mianatra manao électronique tadiditra za tsy nanasa reo fotsiny tokatany tamin'iny dimy any mpianatra université au lieu de iany 5 taona ka somanareo zao a ndana mianatra électronique raha tsy mahitinareo ianarana électronique vity ty fotoana ty de antanio de atorokonareo tsy misy mampianatra électronique mandritra ny 3 mois de cas pratique asana anao an'izany reo de mianatra eo anao de mianatra eo de mamaha téléphone Android zao tsika sao mamaha Android hoe varana fotsiny de jereny kay motsy mipetraka plus mamaha fotsiny ay valabe fa za manka am'zany naka ohatra hoe io téléphone Android io vao misokatra io 25 000 francs nalainao amin'olona 3 volana mianatra an'izany 3 mois rehefa tianao le izy makany amin'ny manoaingana anao de vo teneninao le olona misy problème kely zany miaraka de zarainareo sy manoa fotsiny le 25 000 ka de vita le conférence ankizy lahy kely anankiray nanjany zazany raha miona amin'io ankizy lahy io afaka 20 taona samy nanatika conférence teo fa rainy nakato de rainy vakely satria retsy no mibosa no mivolan ray aman-dreny fa le lehilahy io amin'ny herintaona anomboka sady mianatra izy manombotra téléphone de sady mianatra izy de ateriny eo amin'ny ray aman-dreny io fotsiny le téléphone kely ty mbasay voamboariny raketsy de izy mianatory amin'ny sifiany konaroany ivisanandro aza no azo mbola mpianatra nino fa tsy hoe fa manambady aman-janaka koe misy tao de ho an'ny olona électronique andray zany hoan'ny azafady ho an'ny olona scientifique andray zany fa tsy nandriso tao tsampianany ahy de hoe inona zany ny zavatra atao afaka baka aloha nefa mba te ho any an-dafo te ho any dengo inona zany ny zavatra atao de ny conseilko andray zany menara zavatra le tsy maintsy ilain'ny olona menara manamboatra ordinateur de azosoratra fotsiny eo amin'ny tokotany hoe mainstalle logiciel mametraka application manao de nao lasa mianatra de apetraky ny olona fotsiny amin'ny ray aman-dreny hoe ty mbasa mitsereny zanakao de petraka ny ordinateur portable ray apetraky ny olona de isan-kalahatra enao manamboatra ny fotsiny eo mavita anankiray enao maha 75 000 francs isan-kerinandro ny tena efa olom-baosana zany oui fa ianao re mbola mianatra ko mampanina anao maha 75 000 francs misy zanaka mpanankareny reny de etoany ray aman-dreny tam'izay no ilaza ny teny am'izany re izy raha seza mahita n'ity live ty zanaka mpanankareny izy de etoany ray aman-dreny mianatra teny amin'ny SPM de ivitanany ray aman-dreny ny R5 tam'izay am'le matiamo zany le ray aman-dreny lanato zao za teny taminy hoe io fananany ray aman-dreny io tsy mandrakzay aloany raha sanatiavo vava hoe tsatsy miavo izy ray aman-dreny namaky na accidenté vita ampiso ny tomobile ampiso ny tomobile de ny ray aman-dreny tsy malala ko efa midina le R5 taloha mety mianatra eny etsipolo ake fitanana an'izy de mety mifoana io fa ao izy defa miresaka amin'ny prof miresaka amin'ny mpampiana le mpiara mianatra amin'ilay zanaka mpanankareny fa tsy manana tomobile alay koa izy ianao de frena taxi ale fotsiny alay de miverina anao miaraka amin'ny kirafy izy amin'ny andro fanlasatsy ray aman-dreny no ray aman-dreny ny fiteny ray aman-dreny no ah io araroto a mbola fisiny mamasdaha miantoka ny lasatsy ny ray aman-dreny miantoka ny entretien ny ray aman-dreny asa razokazonareo izy andeha ho any tsy hoe mitondra olona anankiteloko lasa be lasantsy loatra fa mitondro foana ny lasantsy lany de izy isanandro izany mandeha mianatra tam'izany mahazo 150 000 francs isanandro ny olona mamoaka 150 000 lay izy mahazo diplôme azo mitovy miakina amin'izany fanotranao miakina aminao ihany ary miambola avevika anao rehefa miary aza mbola amizay tamin'ny coca-cola glace anao ho directeur eo ihany ianao de mifamidimy anazy anao manatitra an'ireny.
fa zao mbola miary mbola mitady zao mbola mitsipony zao andao andrevoko avy andao andrevoko avy de rehefa hoan'izay mpiasa toa zay zany hoan'ny linguiste kapratika zay mitoroko amin'ny anany azy zany hoan'ny linguiste ary mafinatra miasa amin'ny kolna misy sifitany io ao de sasaranga iasalina zany any sanatria ary misy zavaty io amin'ny any ianao everiko fa tsy mandrakizay ianao manao an'izany rotony ianao manao an'izay averiko ny tsy mampety an'io anakoro ihany be revo ray na hitamanja ray zay ihany ny tsy mampety an'io toa de tapaka zao manana zavokely ianao baka ny diplomanao azo re zay ihany ny tsy mampety an'io fara mahony teny ianao zao mitany na izany izy isarosoro eo mba ihany afaka nandajo sefa teo anoloan'ny vadin'ny patron ahoana eo tsy afaka anday eo anoloan'ny manjaretra eto amin'ny tetany satria mitanjona iakoaka eo anoloanao mikitana fa tsy ho alainao omena an'le vehivavy manja fa mitanjona iakoaka eo anoloanao mikitana zay le alofony josefa ao a de raha misy akizy zany tsy linguiste te akatoan'izany conserve zany a de tsy hoe andeha hianatra zany raha de crochet no ianarana crochet makarary maso be sady efa mianatra ny bola mianatra manao crochet sady reny mavita anankiray vo maha 250 000 le varo taona vita an'iray de vita iny reny de tsy resany anaka andeha hianatra anao crochet ka nianarana zany zavatra ilain'ny olona ohatra hoe andeha hianatra mekanika zany de rehefa weekend apetraky n'olo atokotanao eny tomobile hoe masaitsereny le zanakao ty fa ohatrany manetsoka loatra de manay mekanika de sakalady ianao manamboatra n'le tomobile oleo de andeha ampiady akosy anao zao reny zany nianarana elektrônika elektrônika zany ma tsy mianatra manamboatra hoe simba ny feran'ny olona simba ny lecteuran'ny olona simba ny iPhone-ny olona de ao maivana reny de ohatra hoe mianatra manamboatra tomobile de lasa anao makany rehefa isaky ny weekend mianatra ordinateur de mianatra manao n'ireny installer application Windows de isan-kerinandro efa fatiny hoe mianatra anao de apetraka ao de mahay manany paramètre mahay manany paramètre asinao soratra fotsiny hoe manindro mitsapa tension oui tsika ihany hoa io mahatonga tsika mosarely io tsika ihany micrée page Facebook fotsiny paramètre de asinao hoe paramètre revay am'le page de manao partage daholo rehetrarehetra eo de modina am'le conseil ao paramètre ao masa mampiasa fansaizany koatra be fa mijanona ohatsy de misy micommente eo iny de farany arivo micommente ny anankiray amin'iny tsy maintsy manontany anao hoe ohatrinona no mitsingona toko de teneninao hoe ty mandrato 3 arivo aloha pour commencer de ataonao tsy marary mihitsy izy rehefa tsy ndromona de misy olona matahotra atrivona be daviany de inona tsony zany ake io micrée réseau io re olona fanatsika ny anao CV isaky ny ray minitra ihany zao de lettre de sollicitation fa rehefa tsy ety io asy io ianao no mamorona azy de averiko tsy hoe adika be ohatranay vo amorona azy 20 taona 17 taona 19 taona 20 taona manao tony équipement tony ianarana madama mamy mianatra électricien de ny anadany reny misokony ny anavavina re toko entrepreneur de teneninao fotsiny izy hoe vady aleo mba zano manao ny équipement électrique de tonga de atsony anao de isaky mikaindy anao manao an'ilay branchement satria anao mbola tsisy iny tsisy dépense de zay omeny valy anao io de mety anao ary io rehefa mety io rehefa sipy eo any arinany de ambassadeur akaiky amin'ny tompon'le trano namboariny valinanareo de inao ihany natsony le ambassadeur eo
dia rehefa afa-po izy dia sipany ambasady ianao na tsoy, sipany amin'ny consulat ianao na tsoy. Je demande le peu. Andao anjevoko avy averiko aza zatra fantrano zany zava-dratsy ny fantrano mampanao tsy fanao io zay tamina andro aotrika le atody tsy foy hoanina nefa efa masiso ary tsy mihinana atody ianao tamin'izany raha tsy lamokana na maty akaranany vokatry ilay fantrano io, vokatry ilay fantrano io. I mangazo io alaina aloha mangazo androany dia alaina ny vodiny afaka ty aloha miveriny angamy misy tsony dia le fotofotony indray mbola alaina indray efa tahoany iny vokatry ilay fantrana mantaka reny teny vokatry ilay fantrana motrotrony olona ny teny dia teneniny eo mankatavonany ataonatao mankatavonany ataonatao eo eo ianao menatra azo le izy aby sy anao koa no journaliste bitaka iny vitanina sy vokatry ny fantrana zany ianao androany miala posy any zalarangay kokory nahazo posy rangay kokory ohatriny satria manana moe misy teny soratra masina fahasoavany ararotiny azo azo anao fa olo dia anao soa amin'ny afy anao asisoa aloha ny tena asisoa ny tena dia zany zavaiko aminareo zany ny fanaovanso andao andreviko ahy zavatra rehetra miakina amin'ny raiva io ny depart dia rehefa mipetraka zany le tanjonao hoe ty le tanjo dia le esprit tao amin'ny josefa mile esprit anarano zay manala manelingelina an'io toeko na idirako aponja zany zay manelingelina an'io toeko antony kely mataikanao ny zavatra foray izany tsy miara-mantany fa aloha izy mba mamaky ao dia mahita varosomitsa dia ataoko ohatra konko hoe manamboatra moto satria ny ankizy lahy mifanakarena rehetra mitondra moto daholo mianatra dia tsy misy fotoana anamboarany azy mianara manamboatra moto dia nao manamboatra asianao soratra fotsiny atelo rivay oe dia inao avy eo afaka sady mitondra moto miasa dia io moto io afaka midinao amin'ny zalandray satria zalahy sambosamboly zalahy ho destiné ho mpiasan'olona mandrakizay anao destiné hampiasa olona nanoalinany tsy hitovy zany mihitsy ny mentalité hoe dia farany zany hoentiko mamarina ty tako amin'ny voalohany ty raha miresaka an'izany zavatra zany dia mandeha zahako tsy dadiko natany androndro natany an-tsanaka manontany olona hoe inona ny tanjony adeo hoe mba atoko aty tokoa izy zany nareo hoe mafataka ny tanjona anareo lalasotry fanjay no tena malala ny tanjona fa za hoe raha manontany anareo nareo hoe mba tena malala ny tanjona anareo ao hoe mba tonga lezy ho anonyme hoe vetivety ao hoe mba soraty amin'ny taratasy kely hoe misy ambana taratasy amakapototena ao hoe mba anankiray mba soraty kely hoe ny tanjona anareo ao mba ome taratasy ampotera kely dia stylo mety daholo ka satria mbo anonyme tsy nanjerevaka iny rehefa avy eo sendra manoatra zay nandianina rehetra dia soraty kely soraty ao dia misy anankiray lefa lany tapatapana kely dia ampirapapitao fotsiny any ho an'izay manana stylo mazava ho azy satria taratasy ohatran'izay mamparesaka ao dia soraty tanjoko tsy mila soratra zany hoe tanjoko dia zao fa tonga dia ohatra hoe vaty vazako fa tsy andena zany hoe tanjoko tompoko dia anabana ao alefa anao zavatra ingana be zany ataoko zao ty ika tsy alefa any amin'ny filoham-pireneny hoe atao miazy teky eo soraty tanjoko alefa tanjoko ao tanjoko ao tanjoko eo zay koa le azy ao za mbozaty ty koa mbola misy ika mbola tsy nahazo soraty tanjona tanjona zany efa ao an-tsaina fa tsy hoe mbola mieritreritra tenoray 1, 2, 3, 4, 5 tanjona
Dito manao tanjo ny samy sady arao matsaina ke zany mba mbola eritreretany e. Dia matokony mieritreritra zany nareo zao mieritreritra n'izany. Dia ao a ay tsisy stylo. Dia tsisy stylo zany tonga dia izay soratana hoe stylo ny tanjo. Ao a mba ohatrany hoe mba ambony atsy izy satria zavy moa dia maty an'io rehetra rehetra. Atsy nanoratra aloha tanay. Atsy angamba afatsy ambonina ny anaran'i Jesosy tanteraka ny tanjona soratanareo a. Eo vohitsy eto rasana be tsy tanjona ilay soratanareo a. Nareo manaraka live koa zany afaka manoratra an'ilay tanjo ireo dia tsy soratany eo fa tovy any pe amiko dia ajereva akeo a hoe ainareo hoe manavaka ny antsoina hoe tanjona. Ainareo hoe ny antsoina hoe tanjona. Dia averina ilay stylo an'olona fa raha vao tsy averina ilay stylo an'olona dia tsy tanteraka misy tanjo io rehetra nambara. Ao. Ao avila so. Te avila kemena babu marena di ngacam sar. Di ataontsika tsara kosa dia vakivaky koa tsy vao vaky a dia hoentiko mody a dia hoentiko ambavaka ny tanjona anareo ho an'izay nanomby tanjony a dia za mino amin'ny anarany sasy fa tahaka ny olona izay efa nahazo valim-bavaka rehetra dia azo valim-bavaka ianareo ho an'izay nanondraka ny tanjony hoe anankitelo ny tanjon'ny tiolony ity anana tany sy trano a ananjanaka tafita ny zanany. Tanjony zany. Tanjony zany. Iaina amin'ny fiadanana miaraka amin'ny taranaka. Iaina amin'ny fiadanana miaraka amin'ny taranaka. Amen. Kaya siya no like pawai kumuli wan de vakiko tsara ray kana de tumampavaka ny tanjonareo a mba tena tonga eo amin'izay tanjona irenareo ray. Styliste. Ok. Averiko daholo. De ambangolona zany io tanjo dovenana. Tena hitako zao mamarika ny tena hoe tanjona dia izay nanoratra ny styliste ity tena tsy hoe tanjona. Fa ilay soratanareo rehetrarehetra teo iaina amin'ny fiadanana miaraka amin'ny taranaka anana trano a soery fandrina ao a enviny ny sasany. Fa ilay styliste ino ny tena tanjona. Ino ny tena tanjona. Ao fa fanrinareo na ny tanjonareo a hoentiko ambavaka. Zay mihitsy misy sofara ny anarany dia atsoko rasoa izy sendreverinareo hoe vehivavy koa mpampianatra dia rasoa no fiantsonay anazy ho anina mijerilay. Na ny soenareo na ny tanjonareo hoentiko ambavaka. Mampanao an'ireny fotsiny ako satria rehefa nanao ohatran'iny na tany androzo na tany antsaina ka tsy tadidiko a
dia tsy hainy olona mihitsy manavaka ny faniriana sy ny tanjona. Ahoana? Tsy hainy olona dia vakiko daholo le teo angambany dia tonga zany dia mamaky tsara zany hoe lestilista zao no antsoina hoe tanjona. Reny teneninareo rehetrarehetra reny souhait reny, envie reny, ao désir reny, fa tsy objectif, tsy objectif. Ary tadio tsara fa nareo manavaka an'ilay izy misy an'ilay fomba fiteny frantsay hoe droit au but, fa tadio tsara fa na ny but aza tsy tanjona, fa ny tanjona dia ny ahazo prix. Ao mamaky ny Filipianina toko 7:5 amin'ny teny azany sady mamarina ny pitapany voalohany teny. Filipianina toko 7:5. Tsika zany rehefa manao baolina tsy ny afaty baolina ny tanjona fa ny ho champion tanjona. Azo fe ny différence an'ilay izy ka tsy tia but ity no antsoina hoe tanjona, fa tia prix appétit ity objectif ity no antsoina hoe tanjona. Teny azonareo tsara ilay izy. Azo fe le Filipianina toko 7:4 an'izay efa nanao. Ho amin'ny teny frantsay any izy io dia ozy hoe hitifitra ao en but dia avoakany hoe teny frantsay io mba azahoako ny prix ho an'izay mamaky teny frantsay. Dia atao cas pratique izy azahoanareo anazy tsika rehefa manao baolina dia vao fitaka foana amin'ilay hoe droit au but, ka tsy mahafaty baolina ny tanjona rehefa manao baolina fa no lasa champion. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe important aloha ny tsy resy, important mahafaty, fa important manana différence ana but maty mba ahafahanao mahazo an'ilay prix. Ino ny tena tanjona rehefa manao baolina tsika fa tsy le droit au but loatra. Ao dikan'izay tsy haiko azo efitratanareo fa na inona na ino hitondram-bavaka anio amin'ny anaran'i Jesosy ary samy misy Andriamanitra ny an-tany. Dia ho an'izay nanaraka tapany voalohany rehetrarehetra teto fa taro le olona fitanjona. Ao fa taro ny tanjona zany tsy le mahafaty baolina azonareo tsara. Raha le ohatra nataoko ho an'ny aty eo zany tsy le voaray tao amin'ny Arianina ny tanjona, fa ray 0 zay aloha. Ao fa ny tanjona ahafahanao mandony eo kolazonao any amin'ny école privée dia manomboka mianatra ianao rehefa 21 ans, 26 ans zany ianao ingénieur. Ao ahafahanao makany an-dafy manaraka ny lalan'ny sarobidy ohatra. Azo zany izy satria ny an-dafy ndray BDB ohatrainkena tonga ny Biantampina nakany Soisy, nanatra école de musique, ohatrainkena tonga ny Ritsarasoa izay tena akany, ohatrainkena mahatonga ny Eric Manana malaza ny vadiny nianatra ny ohatran'ny Eric Manana, nianatra ny nitsoka ohatran'ny valy hafahafa iny dia manana doctorat amin'iny ny vadiny Eric Manana. Asa razanareo mino ohatry mitsoka an'ilay kely dia nianatra an'iny izy dia nanana 2 ans. Dia anisany manokatra ny créneau-ny. Dia any an-dafy zany mora kokoa manatratra tanjona hoe iserasera amina resaka dia tena hoe tonga ingénieur de son raha tsy te tanjona. Dia le mahita zavatra atao tsy zay mihitsy ny tanjona, ray 0 zay. Ka raha mianao ianao ny adversaire koa mamely lasa resy eo dia ny avery fa ty tompoko ny tena zava-doza amin'ny tanjona eo. Satria mifakampanahy amin'ireny le vao manana 50 000 kely reny tonga dia manasa olo zay mifakampanahy moa dia iny tonga dia bloqué afaka fotoana alaina any amin'ny caisse d'épargne 70 millions taovy ny passeport, taovy ny inscription eny amin'ny SPN zay le ilaina. Misandraty manana ray voava rehefa samy tsy tanteraka ihany le ohatra tao reny mba ohatra mba mahafinaritra amin'izay mba tenenina. Samy tsy tanteraka le dia mba ohatra mahafinaritra tenenina fa tsy le ohatra le mafe dia hitako nyzany na miasa aminay aloha zay le ohatra tao. Ao aloha zay le ohatra tao aloha mba ohatra manandratra miasa dia le ohatra manandratra anao rehefa samy tsy tanteraka ihany. Tsy hainao mantsy le manao amenina eny tadio fa miboko mpitorokely ny teny misy menina dia midrindrina ozy miboko. Ndao ataontsika mpitsanganina le iran'ny groupe na ho tapina aza ny lalana.
Androany za mino Andriamanitra nokatra lalana vaovao hoanao.
fitsanganana arak'izay fahatsapanao, arak'izay inspiration azonao. Tiako entinao ambavaky zany. Manokafy teny teneno amin'ny alalan'ny motra sy ny lela amin'ny fononan'i Jesosy. Izay zavatra ao am-posy ao an-tsaina ankehitriny. Eo am-pitsanganana amin'ny vavahany ny anara-mahery Jesosy dia misy teny soratra masina amin'ny teny raha mbola izy koa mifarany. Ny apôstôly Paoly teny hoe ankehitriny dia ireo teny ireo no mitoetra. Dia hoko velona ny fanantenana ao anatin'ny vavaka ataonao. Rehefa vita amin'ny fiangonantsika Elisabeth na 268 ao amin'ny firano izay dia izay nataontsika ao ambadika amin'ny fimbonana eny sy anay. Vavaha eo am-pitsanganana amin'ny anaran'i Jesosy. Mbavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba volenao ao an-tsain'ny olona ny saina tsy mivaova amin'ny alalan'ny hery ny fananao masina boka ho determine ny olona eo amin'ny tanjo irokafilalana ny ambony any ambany atsiny ny avaratra ny atsanana ny atreo irokafilalana mba hivadika fitahina ho amin'ny zanakao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mpanao sabata izay menakao toka mba hiravoravo amin'ny momban'i Jakoba rehefa vita ny sabata io dia mba tena ho maro zanaka ny fiangonana ho tafala amin'ny zava-dratsy any andreo tsy nihota ihany na ny faharatsiana hita maso ihany fa na ny fanandrevoza ny fahantrana aza dia ho maro zanaka ny fiangonana ho tafala amin'izany ny sabata faharotia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy amin'ny Nazareta dia anana ohatra pozitiva sady ambony foana izay menakao rehefa miresaka rehefa mananatra rehefa manome hevitra olona dia
dia ohatra misy voninahitra foana ny ohatra ho ataonay amin'ny anarana Jesosy avy amin'ny Nazareta. Fa afaka hokan-daina tsodrano vahoakanao eto amin'ny anarana dia hitanao Andriamanitra velona maro vavakazo ny tsirairay ary zany fa marina ny tenin'i Jesosy hoe tsy mitarehitrehitra ianao amin'ny rariny haingana ianao anokatrany lanitra ianao hitahiry ny anjarany zanakao ianao atao diso very reny ry Andriamanitra ny amin'ny anarany Jesosy Nazareta. Halleluja. Tuana
mivavaka eo am-pitsanganana eo sika. Rehefa vita amin'ny fiombonana eny sy amaina eo am-pitsanganana dia io fipetrahana kosa nanaovantsika ny hira fa 3:113 tao amin'ny fiarahana. Mivavaka izy. Ripeny mivavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ampanirio. Ampanirio avokatra. Izy rehetra nafafy tamin'ity sabata faharoa. Ray maso ianao malana fa manana tompisandratana ny tanoran'izao fiangonan'izao. Maniry aho ka tsisy tanoran'ireo tseto fa tena anapaka ny destination izy ary alala ny destin dia afaka andiam-pitiavana izy iny amin'izay rehetra ampandehanana ho azy rehetra iongany amin'ny destination ny amin'ny anaran'i Jesosy. Tena mitsinambavaka Andriamanitra na inona iery eto amin'ity monde ity manakana ny zanaka ny fiangonana tsy ho tafahoana amin'ny karazan-kitana iakoaka eo anoloan'ny tompony tahaka ny tamin'ny andro ny Joseph dia miohery ny zanaka ao anohatra ny lety dia anadiro izy ny zavatra ny aoriana atohatra izy zay rehetra hery manohitra ny fandehanany makany amin'ny tanjo dia anatratra ny zavatra eo aloha manakariva izy dia raha iravoravo amin'ny zanaka ny fiangonana izay amin'ny fotoana mahatafita azy amin'ny fotoana anapahany ny anjara amin'ny destination tena iravoravo miaraka amin'ny tanora tafita Andriamanitra amin'ny andro-pahatelo dia ravoravo miaraka amin'ny zanaka ny fiangonana tsy andevin'olona amin'ny andro-pahaosana. Miohery ny zanaka ny fiangonana miohery ny tanora tsy ka filanana iny amin'izay andianany rehetra mba tsy hiakina na amin'inona na amin'inona ny fahasambarany fa tena hiakina aminao sy amin'ny tenany reriany ny fahasambarany ka na mandao ny olona mety mandao na be dia be ny promesse mety mainteny amin'izao tontolo izao dia za mangataka aminao oka tokony fanantenana tsara lavitra tsy mahazo andingiana eo anatrehanao zanaka ny fiangonana. Andro sabata maro nametraka ny tanjony teo anatrehanao no mitondra ny fandriny teo anatrehanao Andriamanitra mivavaka aefa ny fandrin'ny fonany ianao atateraka ny fandrinany ianao atonga azo lehibeny ianao Andriamanitra hitana eto ane izany zanaka ny fiangonana iarahana anam-pahasambarana amin'ny taranaka izany hitana eto foana ny zanaka ny fiangonana isataona vita trano eo ampiandrasana an' Jesosy eny amin'ny raha olanitra hitana eto ny zanaka ny fiangonana ho tonga styliste amin'ny fotoanana ampiakanjo ny olona manatrika fandraisana fanasana sy mariazy ara-baiboly amin'ny fotoana ho avy rehetra hitana eto ane izany Andriamanitra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia matoky ahako fa zay maniry soan'ny sasany ka na dia tsy nasoratra ny tanjony teto azy dia ampandiavina ho azy misory nakeniko aminao ny zavatra rehetra amin'ny anarana ian'i Jesosy. Halleluja.
na tanjo. Na inona mety accident mety nisy tamin'ny lasa. Na tsotratranao aza ny tanjonao za maniry mandresy fantrany ianao. Maniry atsiresy ny fantrany zany ianao. Na inona zava-misy tao lohan'izao zava-izao. Ndao ivavaka tsika itely amin'ny tompo. Eo ka andeha hiaraka amiko foana ny fanainao masina. Ndao ivavaka tsika itely amin'ny tompo. Mila ny fanainao mba hampitombo ny fahatahoraka anao eny amin'izay rehetra misy azy. Na inona ady
naizanaiza le na ininona tao mila mifanaina mba hivavaka ho amin'ny tontolo mpanahy eo ampipetrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ira 321 eo amin'ny firana raiky amin'ny roapolo sy telonjato no ataontsika eo ampipetrana mambaliky ny fiombonana eny sy aminy fa amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny mba hitombo heriny mpandehanana anao otrony ny fanahy masony tompo fa amin'ny anaran'i Jesosy. Matoky Andriamanitra masina fa olona manana an Jesosy ka tompo daholo tonga eto androany. Matoky fa olona mino an Jesosy zany enan-kazo reto noho izany afaka miaina ao anatina ny fanahinao masina satria voasoratra hoe ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no lazay tamin'izany dia mireto ny mino an Jesosy ka teto te hiaraka handeha amin'ny fanahinao naizanaizany. Reto ny olona mino an Jesosy ka teto te hiara-iaina amin'ny fanahinao masina na inona atao. Reto ny olona manana an Jesosy ka teto tsy te ho vahiny amin'ny teny fikasana izay santatry ny lova ny olona masina ny fanahinao masina. Reto ny olona manana an Jesosy ka teto izay vidinao tamin'ny raha ray maso reto izay miteny milaza mangataka mivavaka meo anay ny fanahinao ary azasiana fety izany mba hitombo eny ny ampandehanana izany. Azasiana fety izany Andriamanitra mba handrosoe tsara izay, handrosoe makina izay, handrosoe mendrika izay. Azasiana fety izany Andriamanitra mba ho tafakatra eny ambony vatolampy ny tongotra eny. Mba hanana ny tongotry ny tera-valo izay, hanana ny tandroko ny ombomagy izay. Andriamanitra ho hitombo asiny izay, ho beositra izay amin'ny anaran'i Jesosy. Reto ny olona manana an Jesosy tena tiako feno ny fanahinao masina, ny fijeriny, ny fiteniny, ny fiainany, ny famindrany izay heveriny rehetra izay ao am-pody. Reto ny olona manana an Jesosy tena tiako feno ny fanahinao masina, ny fijeniny, ny fiainany, ny famindrany izay ao am-pody. Reto ny olona manana an Jesosy tena tiako feno ny fanahinao masina, ny fijeniny, ny fiainany, ny famindrany izay ao am-pody.
Andriamanitra ny personnalité ny mombamomba azy rehetra ampanjaka fenoy ny fanahinao Andriamanitra. Fenona-panantena tamin'ny alalan'i Jesosy. Fa tsy hamela ny olonao ireny ianao. Andefa mpananatra ianao, andefa mpampahery, andefa mpampiona, andefa mpampatsiahy ianao amin'ny fotoanandro. Ino ankehitriny zany fotoanandro zany. Ameo ny sambatan'olo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mbao natapy ty sabata ity. Ny fananao masina mpatsiahy ny olona rehetra ny resaka teto. Natapy ty sabata ty hitombo hery ny olona mitao-tokantrano voany androany. Natapy ty sabata ity dia mbola atsapa ny fitiavanao olona noho ny amin'ny fananao masina. Natapy ty sabata ity Andriamanitra dia tsy ilay tsisy fanantenana omanitso no hitany olona fa ny fanantenana vaovao. Hoy ty fananao masina ho anatin'ny olona ilay zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tena maniry Andriamanitra ho hitan'ny olona miserasera aminay menakavy ny molotry ny olona manam-panahy. Ho hitan'ny olona miserasera amin'ny fiangonana tiany ny tenin'ny olona manam-panahy. Vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hitan'ny olona izay mitapa aminay, izay maka saina aminay ny sain'i Kristy. Ho hitan'ny fananao masina ao anatinay izany sain'i Kristy zany. Ary tsy hisy na inona tsy ho azo ny olona atao. Satria voasoratra ho iza mo mpanolotra sainanao Andriamanitra. Iza no hanome saina ny fanahinao. Satria tampitrohatra loatra ny pouvoir spirituel ao aminao. Izany fanahy mahery, izany fanahy-tsiazy toloran-tsaina zany nefa ny ao anatin'ny rehefa vahoakanao rehefa androany sabata. Dia matokana amin'ny anaran'i Jesosy. Megoava ny reto. Na ara-panahy zany. Na eo anoloan'ny olona zany. Ny vision rehetra dia ho hitana menakavy eto tantena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja.
an'olo tena isika. Mivavaka hametraka ny tontolontsika rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hanamasina an'Andriamanitra amin'ny atao rehetra ny antsika ary feno voninahitra Andriamanitra izay mombamomba antsika sy ataontsika rehetra. Dia ho hita eo amin'ny tontolontsika tsy tafaharo amin'Andriamanitra ny fahalebiazany, ny fahazavany, ny fahatsarany, ny fahamasinany. Raha mbola misy kotsika dia tahaka izany tiako ho hita eo amin'ny fiainantsika rehetra. Manolora-tena ny vavah manavao indray ny fanolora-tena na olona amafisindray le dina, amafisindray le dina mpamatorana, amafisindray le voady nataonao tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoanany batisa, tamin'ny fotoanany nanamasinana ny fanambadiana, tamin'ny fotoana nandraisanao sy nandrenesinao voalohany momban'i Jesosy. Avosiny ray izany ankehitriny. Mba hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ka teto mipetrahana. Tiako hivavaka tsy amin'ny fombafomba fotsiny fa mifandraisin-dahatra tena. Manolora tena amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny. Haleluia. Ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka manolo tena eo anatrianao indray ny raha tambatana Kristy.
mivavaka manolotena eo anatrehanao zay hanitra ho an'ny Kristy ty amin'izao tontolo zao. Fa manao zao vavaka zao koa zay mba hisy hanitra akasitrana eo ankianjanao ankehitriny. Satria voasoratra hoe fanoloran-tenanay no fanatitra sy fampim-panahy tianao indrindra. Dia amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo ianao le Andriamanitra leno lalana teto. Ianao le Andriamanitra mitondra anay tsiray avy vao avy eto amin'ity toerana ity. Ianao le Andriamanitra namindra foto aminay menakavy ka mahatonga anay samy miramirana tonga eto. Ianao no anoloranay ty. Ianao ray no anavaozanay ny dina mpampona. Andriamanitra maso no itenenanay indray ny voady hanompo anao. Itenenana indray ny voady tsy ala aminao. Itenenana indray ny voady hitahiry tena ho masina mandra-pahafaty. Andriamanitra anao zay. Hanamasina ny anaranao zay amin'ny fitondran-tena. Hanamasina ny anaranao zay amin'ny fiteny. Hanamasina ny anaranao zay amin'ny fisainana. Hanamasina ny anaranao zay amin'ny fanao rehetra. Ray maso. Satria ny mpanao tononkira teo aminay hoe ianao ekeny zava-boary rehetra. Hatramin'izay ka mandrakizay dia tsy miovy ianao. Indreto zay mpanjaka ny zava-boary. Manaiky anao koa zay. Indreto zay dia hiendrikao manaiky anao zay Andriamanitra. Ary manamasina anao Andriamanitra velona. Misandrata indrindra. Misandrata ianao le masina. Misandrata ianao le mahery. Misandrata ianao le mahagaga. Misandrata ianao tamin'ity toerana ity. Misandrata any amin'ny toerana mangingina rehetra ny andafon-drika. Andriamanitra masonao zay hanatanterahany iraky ny fiangonana sy ny zanaky ny fiangonana fanoloran-tena koa ankehitriny. Fa manaiky anao zay. Manaiky anao lay masina. Manaiky anao lay tokana. Manaiky anao lay tsy miova ho marsy an'iva mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hamasina ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga ny fanjakana. Amin'ny anaran'i Jesosy atao any ny sitrapona. Amin'ny anaran'i Jesosy ety an-tany. Tahaka ny an-danitra. Masinao. Haleluya.
Akoatra ny fanekena ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra. Akoatra ny fanetretena nananao manakely koa ka eo amin'ilay tompo ankehitriny. Dia tiako entinao ambavaka ny fiangonantsika mba hiandroso ho masina hatrany. Tiako entinao ambavaka ny fiangonantsika hiandroso hoe tsara tsara. Tiako entinao ambavaka ny fiangonantsika mba tsy hanatsiny, tsy hanapotro. Na eo anoloan'ny tompo, na eo anoloan'ny olona. Ikeonerin'Andriamanitra eto ambavaka ny fiangonantsika. Fa mendrika hahita fiangonana tsy misy petipetina ity Jesosy. Amin'ny andro evinany amin'ny rano lavitra. Ary tiako ray amin'ireny fiangonana ireny ny fiangonantsika. Asandraty ny vavaka am-panetretena. Vavao amin'ny samy antom-bavaka sady. Mambadiky ny fiangonantsika misy amainy. Dia ilay hira manandratra ny tompo. Mendrika ny idena no ataontsika eo am-patoriana ihany. Fa famenaran Jesosy ankehitriny.
Mandoaliko zay satria fiankovana ny sabata. Fa mandoaliko akoho zay satria mino fandoaliko amin'ny fironinao dia natao andoliana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy raisao fiankovana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho kankasitrana eo anatrehanao izao fandoliana izao Andriamanitra. Fa ataonay amin'ny fonay, amin'ny sainay, amin'ny herinay. Ray masotra mpandoliana no angatanay aminao mba tsy hitsahatra neny soa ataonao amin'ity fiangonana ity. Indrindra amin'ny anaran'i Jesosy fa ty tompo ny soaram-panahy, ny soaram-panompona, ny soaran-talenta, ny fampitombola don spirituel dia tsy atsatrao izany soa izany ho amin'izao fiangonana izao. Andriamanitra, rainao objectif final ny menakavy dia ny anana fiangonana mendrika ho any an-danitra. Anisan'ireo fiangonana lamatoa tsy misy petipety, tsy misy feketroketronana, fa tena hoe voasasa rano madio dia ny rano fanasana amin'ny tena. Dia tena tiako tsy soraraka an-tany ny olona rehetra miaraka manompo amin'ity fiangonana ity. Andriamanitra, na ny eto, na ny any Androndra, na ny any Amorarano Andrefa, na ny any Canada, na ny any Suisse, na ny any Allemagne, na ny any France, ny any Tsimorisy. Andriamanitra, ny mpiara-miazakazaka sy ny miara-manompo mamela n'ity fiangonana ity amin'ny sentiment, amin'ny vola, amin'ny vavaka, dia tiako tsisy ho raraka tany fa ho tonga ny an-danitra ary andova paradisa amin'ny fotoanatra. Karakarao fiangonanay, omeo olona vaovao zay, omeo fitaovana vaovao zay, omeo talenta vaovao zay, omeo mpanompo vaovao zay. Andriamanitra, hainao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy moka tsy anapatape ny fisandratanao amin'ny fahatsarana rehetra ato amin'ity fiangonana ity. Dia voavolavola mandrakariva ny izao fiangonana izao. Andriamanitra, ka tsy anatsiny amin'ny firenena melona sy matitra. Dia rehefa tonga ao am-piangonana io, rehefa tonga izao andro sabata tahaka izao indray amin'ny manaraka, dia komamy fiangonana ny ahita fandrosoana ao amin'ny fahamendrena. Komamy fiangonana ny ahi fa mandroso amin'ny famasinana izay menakavy. Ianao anampy anay, ianao hitsidro anay, ianao hikarakara anay, ianao hitantananay, ianao ampika kelinay sy ampika lehibenay, dia ianao no valim-pitianay.
andray manitro itsolonolony mpangana na inona ilainy sao fiangonana nefa mbola tsy ananana itsolo anolon'ny mpangana matoky andray manitra masina inonao tombavaka ny rehetra tsy aratsiny ny fiangonana mendrika ho an'i Jesosy. Amen. Bau kuri naik
afahantsika ny anatery tamin'ity andro sabata ity. Manatera fa anaty pisaorana molitra manaiky ny anaran'i Jesosy amin'ny fanandratan-tanana masina eo ampipetsahana asany rato ny tananao dia mivavaka. Dia raha izy mivoninahitra izy, ankalazao izy, asany rato izy. Aza misy adonona ny fitahiany rehetra. Izay rehetra ao anatinao ka isaota ny anaran'ny masina ankehitriny asany rato ny tananao dia vavao amin'ny fisaorana. Avy eo ataontsika eo am-pitsanganana ilay hira hoe saotra no tongotro anao no ny tombonandro nomenao ny fandraisako aminao. Fa fanandratan-tanana masina ankehitriny. Raha eo manaty tsaotra izay eto am-pamarana ny sabata ity. Anaty tsaotra izay fa ianao no antony zavatra rehetra. Ianao no fototra ny zavatra rehetra. Ianao no miaviny zavatra rehetra. Misaotra ny betsaka. Misaotra no mitombonandro nomenao hifandraisana aminao. Misaotra no famporosiana rehetra. Misaotra no fampahereza, misaotra no famontsiana, dia misaotra no famonjena. Misaotra no aman-tsara, misaotra no amin'ny talenta, misaotra no fanomezana soa, misaotra no fampona afaka natanteraka amin'izao fampompo ivavaranao nataonao tamin'ny rahalasy ny anabaka. Misaotra no fafana raha-bola, misaotra no mitanjaka sy ny fahasalamana. Misaotra betsaka. Misaotra no fampihevera, misaotra no fietsena ahafahanao misandratra teto amin'izao toerana. Misaotra fa tsy miavonam-po ianao. Misaotra fa tsy rendremana ianao. Misaotra fa tamin'ity toerana ity ianao androany ary mbola hoento mandeha. Misaotra fa mbola hiaraka aminay ianao amakivaky enembana vaovao. Misaotra betsaka. Misaotra noho ny fandriam-pahalema. Misaotra noho ny fahendren'ny zaza madinika. Misaotra noho ny fahendren'ny zaza minoa. Misaotra noho ny faharetana volenao ao ambony tsara ihany. Misaotra noho ny amin'ny fanantenana vaovao. Misaotra noho ny amin'ny fanantenana velona. Misaotra Andriamanitra noho ny valibavaka efa ahasany. Misaotra betsaka. Misaotra noho ny filaminana ny trano fiangonana. Misaotra noho ny fahadiovana nisy teto. Misaotra betsaka fampandresina.
Misaotra betsaka famakanana masina ny anaranao izay. Misaotra betsaka famakany tolefika to aminao no alikay. Misaotra betsaka fa afaka natao izay azo natao rehetra. Na dia fanompotsy maso azy araka ny teny Jesosy. Misaotra betsaka fa tsy nanambany ny fietrena ianao. Nanamavo anay. Fa no amarinao teto ny tenin'ny mpanao salama hoe. Mpanao salama hoe. Ity olo-mandry ity miantso anao dia miaino ianao. Misaotra betsaka no misofinao teto. Misaotra betsaka no ny amin'ny asa fanenao masina teto. Misaotra betsaka no ny masinao mitsinjo amin'ity toerana. Misaotra ray masina. Misaotra favakanan'olo teny izay. Misaotra betsaka favakanana voavoady manko. Misaotra betsaka fa fantatra ireny lalak'izorana mandritra an'izao ampam-pahavelomana vaovao. Misaotra ray masina. Hijato amin'arivo amanany aman'netsy. Amina tampotisa tsy tahisany fotsinaina ny tena rehetra. Misaotra mahakasika. Misaotra indrizy. Misaotra mandrakizay. Alleluia.
afaka marana ity fotoana ity. Ametaka ny eo anelanelam-fotoana rahariva sy ny ankohana eo ampelantanan'ny tompo. Ny hira fa raiky amin'ny telopolo amin'ny firana no amaranantsika ankira amin'izao fotoana izao. Andao iompona ny sainana ivavaka isika dia ataontsika izay hira fa raiky amin'ny telopolo izay avy eo. Ivavaka isika. Amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo. Ry Andriamanitra mpanome mofo toanay. Manome lohaorana sy farahorana asonta ny fambolena azahoakany. Amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo ianao leloharano mananaina rehetra. Ianao no ivavahako ka ametrahako ny ankohan'ny olona amin'ny ataony ity. Ray masina boavaka aminao mba tsy handaony olona ianao na dia mifarana zao vanim-po mpivavahana zao. Fa hiaraka mivahoaka aminao ianao raha misotro izy, raha mihirana izy, raha midinika ao amin'ny fampandrosoana ny satsampana izy, raha ndray tanora vao mpikambana aminy izy. Ray masina na inona atao izara talenta izy, anao repetition izy, sy ataony vahoaka anao rehetra dia oka isy anao. Aza mandao ianao, aza masaraka, aza mahafoy. Asy fiambenana amin'ny varavara-molotro ny olona mba tsy hiobava ny olona na hitetiteny foana amin'ny andro fafito ity. Mety olo-tsaina ny zanako rehetra izay hidika eo amin'ny fampandrosoana ny satsampana rehetra mba tsy ho hevitro minofo no ibahana, fa tena njaka ao amin'ny fivoriana ny satsampana rehetra any Andriamanitra. Ny hevitra mampandroso ny tenan'i Kristy sy mampandroso ny isam-batan'olona, hanjaka ny fandeferana sy ny fitiagabe. Vavaka amin'ny anarana Jesosy Kristy para misy ny fadiany. Oka tsy ho verimaina ny fitaom-pivadiana, fa dia tena hiaino azy ianao ka hita azy. Dia lolahana ny fivadikanina ny valibavaka dia ho amarina ho amin'ny olona mifadiany neto ny voasotonatra hoe famarina no roa lalany, fa mivoninahitra Jehovah ho vody lalany, ary ho avangana ny fanasitrana azy amin'ny anarana Jesosy Kristy. Haleluya. Haleluya. Now
fanareo teto mihitsy tamin'ny sabata iny ny androany farany fandray androany TRB no mandray mpikambana vaovao ao aminy dia araka ny tenen'ny FIFA tamin'iny fona aminareo izay raha misy tsy tianareo tao fa araka ny teneniko tamin'ireny androany tany androndra tsy misy perte mihitsy miditra sampana na tsy enona mihitsy aza miditra ao satria mbola tsy nisy sampana nanao fontsy zany dia rehefa natao ilay zavatra tsy natao tamin'ny anaran'ilay hevitra natao fa natao tamin'ny anaran'ilay sampana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manasa aho idina sampana rehefa mivory nareo rehefa avy eo ity gana officiel miditra sampana TRB ty gana fa satria moa izy no tokony andraikitra ny sonao any androtra dia tsy maintsy tsy afaka mandaka izy ao ty gana aza ohatran'ny hoe eo fa tsy ao dia rehefa mifarany ty fotoana ity ny ray aman-dreny ny ankizy kely reto ankizy kely reto mba mijanona vetivety rehefa mifarany ty fotoana ity any ambony zany ny TRB no mivory rehefa avy eo sy sampana zay te hiditra TRB dia any ambony zao zany fahavosakafo fahavavy sakafo azo mifadiana tonga dia any tonga dia miandry azy zany zay mifadiana ihany dia zay fotoanantsika androany maraina zany a mijanona ny ray aman-dreny ny ankizy any ambony ny TRB no mivory rehefa avy eo zay vaovao hiditra amin'ny roso fefany no atombokantsika ny sabata ariva masotomana zay mila rasoa amin'ny anaran'i Jesosy